Manafangana ny fampidina eto Madagasikara anira olona Rabekoto filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny fitondram-panjakana Malagasy. Misy ny fifampiresahana sy fifandraisana tsy tapaka amin'ny fitondram-panjakana Beninois izay nisambotra azy tamin'ny faha 7 ny volana Novambra sy mbola mitazona azy hatramin'izao raha ny vaovao nampitainy loharanom-baovao avy eto Madagasikara. Omaly alakamisy no nampahafantariny fitondram-panjakana Malagasy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Federasiona Iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra sy ny Confédération Africaine momba ny baolina kitra ity vaovao ity. Raoul Arzaka Rabekoto dia voaheloko ny fitsarana Malagasy ka voasazy asa anterivozina 10 taona. Ny volana septambra teo voaheloka noho ny fanodikodinam-bolam-panjakana sy kolokolo izy. Nanapa-kevitra ihany koa ny filan-kevitra ambon'ny fitsarana CSM ny androka azy tsy ho isan'ny mpitsara intsony. Afaka mitsindrona ny fatra faharoa amin'ny vaksiny AstraZeneca ireo olona vita vaksiny ny volana May ka mbola tsy nahavita izany. Miverina manomboka androany zoma ny fanaovana indray ity karazana vaksiny ity eto Madagasikara rehefa nitsahatra nandritra ny volana vitsivitsy. Nahazo fatra 804 etsy vaovaony Malagasy ny alahady teo araka ny tatitra avy amin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka. Aparitaka tsy ho ela any amin'ny faritra hafa ity vaksiny ity. Akoatra ny AstraZeneca dia afaka misafidy ihany koa ny vaksiny Pfizer na ny vaksiny Johnson Johnson na ny vaksiny Sinopharm ny Malagasy mihoatra ny 12 taona. Raha ny tatitra farany azo moa dia fatram-baksiny izay mahery ny 2 etsy sy 3 tapitrisa no azon'ny Malagasy ary mahery ny 9 etsy ny Malagasy vita vaksiny fanefitry ny coronavirus. Basy miisa 220 nateriny olona tsy manana fahazon-dalana hitazona izany no voarain'ny komity mpikarakara ny iray volan'ny famontsoran-keloka amin'ny famerenana basy omaly alakamisy. Ny 170 amin'ireo dia nateriny olona tany amin'ny zandarmaria-pirenena ary ny 170 hafa kosa tany amin'ny polisy-pirenena. Saika basy vita gazy avokoa no akamaroan'ireo basy ireo raha nitatitra avy amin'ny polisy-pirenena ka ny sasany amin'izy ireo dia azo nandritry ny fisamborana ireo olona voalaza fa dahalo. Omaly alakamisy moa no nanolorana ireo fitaovam-piadiana ireo ny komity mpikarakara ny iray volan'ny famontsoran-keloka izay nanomboka ny 9 Novambra ka hatramin'ny 5 Desambra. Aorian'izay dia isy ny lanonana ofisialy anampotena ny basy voangona rehetra. Ny taona 2024 moa no nanomboka ity hetsika ity mba hampihenana ny basy tsy ara-dalàna eo anivon'ny fiarahamonina ary ady ihany koa atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana.